Misaotra ny tombosika riavana raha afaka mbola miaraka mandinika ny tenin'Andriamanitra indray ary dia miarabanao tonga eto amin'izany fotoana izany ho aminao mandrakariva ny fahasoavana. Manohy ny fandiniana ny bokin'ny asan'ny apôstôly sika, asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 7:20 no dinihitsika anio, nefa alohan'ny amakitsika izany dia mbola hiara-mivavaka isika. Andriamanitro, ataonay onany tsy hisaotranao noho ny famindramponao aminay isan'andro. Fifalianao anay ny mandinika ny teninao. Tsara ne zany mandinika ny teninao zany raha eo. Misaotra anao zahay, midera anao noho izany. Mankasitraka anao zahay mpamonjy eo, fa raha tsy tonga tety an-tany ianao dia tsy mba honana n'izany filazantsara zany zahay. Handinika ny teninao ary zay izao indray, mangataka aminao ny fananao masina ny eno hampianatra anay, ary hanolotsaina anay ka hampitoetra zany teny zany ao anatinay, hanova ny fiainanay ny teninao. Tonga anay ho tena olom-baovao ao aminao mpamonjy eo, fa izany no etahitanay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra mpamonjy malalo. Amen. Asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 7:10 no vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nilatsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekosta sy ny toroteny nataon'ny Petera tamin'izany. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo, ka nanenika ilay tranony angonany. Ary nisy lehilahy maro mitarehin'afo niseho taminy, izay ny zarazara, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa, araka izay nampitenenina ny fanahy masina azy. Ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema, avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Ary no nire zany feo zany, dia niangona ny olona maro ka very hevitra, fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe, indreo tsy Galiliana va reo rehetra miteny reo? Ko ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenitsika avy zay nahabe antsika, dia Partiana, Mediana, Elamita, ponina any Mesopotamia, sy Jodia, sy Kapadokia, sy Ponto, sy Azia, sy Frigia, sy Pamfili, sy Egypte, sy ny tany Liby, zay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma na jiosy na prozelita, Kretanina sy Arabo. Ko ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny firenentsika avy, amin'ny fitenitsika avy, ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianana, sady niresaka hoe ahoana ny tokony ho hevitra zany. Fa ny sasany niomeka nanao hoe leondivay mamy reo. Ray masino, mana masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay, aza ela fatongava tao miny fanahina, mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao, areto lalandava ao ambony afona. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, aminay zay manao tena mba handreny feonao, fomarary sy manahy mba tsaboy sy andrao, ny tehino fatsisa
Fahamarihana telo indray no tsopitsika am'izay tenin'Andriamanitra nivakitsika teto. Fahamarihana voalohany de zao: tanteraka ny teny fikasana nomeny Jesosy ny amin'ny batisa ny Fanahy Masina. Tanteraka teo amin'ny mpianatra zany. Raha mijery ny toko voalohany sika dia misy teny fikasana anankiray zay nantenain'ireo mpianatra ireo. Ny fahaefatra, ny andininy fahaenina. Zay tafangona teo de nanontany azy hoe: tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Io zany nanantena manko ireo mpianatra ireo hoe Jesosy Kristy anie ny mpanjakan'ny Jiosy. Am'izao fotoana zao dia tena ny Romanina ny manjaka ao. Jesosy anefa de efa nilaza tamin'ny zareo hoe efa nomena fa efa narehetra ny an-danitra zay ty-antany. De nanantena ny mpianatra hoe ampidiny am'izay zany ny fanjakan'ny Israely. Io zany de tsy tanteraka mihitsy io. Tamin'ny andron'ny apôstôly de natonga ny apôstôly hoe am'izao vao no ampidinao ny fanjakanao. Fa ianao anie mpanjakan'ny Jiosy, nanomboana an' Jesosy tany amin'ny hazo-fijaliana de hoe Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy, ary nino zany ny mpianatra de nanantena izy hoe hampidina indray ny fanjakana, tsy eo ambany fahefan'ny Romanina intsony. Io ry havana de mahagaga fa ny fahaleovantenan'ny Israely ve tamin'ny taona 8,700 no vely tandray Israel, ary nanjary kapitala indray Jerosalema tamin'ny taona 7,700. Zany hoe le teny fikasana zay nandrasan'ny mpianatra zany tsy tanteraka mihitsy tamin'ny fotoana ny ainan'ny mpianatra, fa efa aty amin'ny efa 3,700 taona mahery aty, zay vao tanteraka indray ny fiandrianan'ny Israely na firenena mahaleo tena any Israely. Fa eto fampanantenana kosa ny amin'ny nilatsahan'ny Fanahy Masina dia tanteraka. Andro vitsivitsy monja taty aorina de tanteraka izany. Inona zany no toko antsika am'izany? Ny teny fampanantenan'Andriamanitra dia amin'ny fotoanany no ahatanterahany. Amin'ny fotoanany no ahatanterahany. Ka raha misy teny fikasana azoninao dia matokianao fa ho tanteraka zany, ary na de tsy tanteraka amin'ny andronao aza, ho tanteraka zany amin'ny fotoanany. Ary zany ny fifaliana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka ahoana ny fahatanteran'le teny fikasana eto? Ny hita de hoe tokony 20 eo ny isan'izy ireo raha nivory ny vavaka izy. Hitantsika moa amin'ny andininy faha 12 hoe tokony ho 20 no isany. Tamin'ny andro Pentekosta de nivory zareo. Ary fantatsika fa ireo raha mivory tsy mivorivory fotsiny akory, fa miara-mivavaka izy raha mivory, araka ny efa hitantsika omaliny amin'ny hoe ireo rehetr'ireo naraisaina naharitra ny vavaka de mazava loatra fa naharitra ny vavaka zany zareo. Nisy nanampy ny mpianatra sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahany tamin'ny andro Pentekosta, fetim-bokatra tao amin'ny andro ny zanak'Israely zany. Ny zavatra nitranga tamin'ny fotoan'io, lay batisan'ny Fanahy Masina, lela maro mitare nafy no hita, de ny zarazaraka nipetraka tamin'ny tsirairay. De samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra ho izy, ary de niteny tamin'ny fiteny maro samihafa arak'izay nampitenena ny Fanahy Masina azy. Io Fanahy Masina zay nilatsaka tamin'ny zareo io, araky ny fahitantsika omaly de ny hoe hery, manome azy hery hoentiny mijoro ho vavolombelon'i Jesosy. Tanteraka ny teny fikasana zay nomen'ny Tompo, dia natao batisan'ny Fanahy Masina izy, nilatsahan'ny Fanahy Masina izy, fenony Fanahy Masina izy. Rehefa aveo izy, fahamarihana faharoa, nampitenen'ny Fanahy Masina tamin'ny teny samihafa tsy fantatra, zany hoe teny tsy nianarany io. Eto efa nilaza malo ho hitantsika amin'ny toko faharoany amin'ny atao hoe batisan'ny Fanahy Masina. Ny teny zay nampitenena ny Fanahy Masina andry zareo, Galilianina izy. Fa izao ny voalaza eto.
ireo rehetra ireo tsy galilianina va ireo andininy fafito. Koa ahoana no andrenesy atsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika, partianina, medianina, elamita, etsetreetsetra. Izany hoe ny teny nitenenan'ny apôstôly raha natao batisa ny Fanahy Masina izy tamin'ny andro Pentekosta, dia tsy hoe teny tsy fantatra akory, fa teny fantatra saingy tsy nianaran'ny galilianina, tsy nianatra teny partianina izy akory, tsy nianatra ny fiteny midianina izy na teny elamita, saingy zao tamin'io fotoan'io dia ny teny tamin'izany teny pireneny zany izy. Ka tsy hoe teny tsy fantatra tsy nisy nahalala ny dikany, fa teny tsy nianaran'ny galilianina, teny tsy nitenenina tany Galilia, nefa tamin'ny andro Pentekosta no niasa ny Fanahy Masina tao amin'izy ireo, dia ny Fanahy Masina no nampiteny azy arak'izay tiany Fanahy Masina nampitenenany azy. Ka angamba i Petera ny teniteny parsianina, angamba i Jaona ny teniteny medianina, angamba Filipo ny teniteny elamita, angamba reo ny rahalahan Jesosy nisy ny teniteny kirenianina, ny teny frigianina, ny teny pafilianina, teny egyptianina, fa zany hoe teny fantatra no nitenenany, satria nilaza ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra izy. Eto aho ry havana dia te hitarika ny saintsika ny amin'io fiteny tsy fantatra io, satria mampikorotana ny sain'ny maro moa izy io, ary indrindra misy ny rahalahy sasany dia manizingizina mihitsy fa izao raha tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao dia tsy vita batisan'ny Fanahy Masina ianao zao. Nefa ny zavatra hitantsika eto ho anao zay tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra, aza malahelo anao rehefa nandray ny Fanahy Masina. Fa io tamin'ny andro Pentekosta dia tsy hoe fiteny tsy fantatra io akory, fa teny fantatry ny medianina, satria teny medianina neny sasany, teny partianina neny sasany, teny egyptianina neny sasany. Fa ilay atao hoe teny tsy fantatra zay betsaka am'izao fotoan'izao ry havana, dia ilay ambara hoe ilay atao hoe glossolalie, io dia tsisy mahay an'io mihitsy, ary na dia le olona miteny aza tsy fantany hoe inona ny lazainy. Paoly apôstôly dia nanana ny fanomezam-pahasoavana io izy. Ndenga ho jerentsika ny nolazainy ao amin'ny korintiana 1:4, korintiana 1:4, ny andininy fa 7:7 sy 8:7. Hoy izy hoe, misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny teny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Io teny tsy fantatra io le tao hoe glossolalie. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny 5 fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany toy izay hanao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Zany hoe lay glossolalie, lay teny tsy fantatra, na izy aza tsy raha miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ka mivavaka amin'ny teny tsy fantatra, dia zao no lazainy hoe raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavanina. Zany hoe raha mivavaka amin'ny teny tsy fantatra zany dia ny fanahiko ihany no mivavaka, satria tsy fantatry ny saiko lay teny tsy fantatra zay nomen'ny tompo mivavaka amin'ny fanahiko fotsiny fa ny saiko izy tsy mikomprandra, tsy fantatry ny saiko zay lazaiko. Fa ka arino izany izy raha ompiangonana aho izy, raha mitokana rery izy dia miteny tsy fantatra tahaka ny olona hafa rehetra aho izy zay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa raha ompiangonana aho izy dia aleoko miteny amin'ny teny fantatro. Ary zany mahatonga azy ilaza hoe raha misy ozy miteny amin'ny teny tsy fantatra dia metimety kokoa izy raha misy miteny tsy fantatra ny andininy fa 8:20, raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy angina ao amin'ny fiangonana, satria misy ny fanomezam-pahasoavana manko Zarazaraina samihafa, sasany mandika teny tsy fantatra, sasany miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ka raha tsy misy olona manana fanomezam-pahasoavana handika teny tsy fantatra hoy zay ompiangonana, dia io mihitsy ny andininy 8:20,
raha tsy misy mpandika ozy ny olona manao teny tsy fantatra de aoka hangina ao amin'ny fiangonana izy. Raha misy kosa nefa tsy ndriny fanahy eo amin'ny petrahana de aoka hangina kosa ny voalohany fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy ampirisihana azy rehetra. Zany hoe aoka ho amin'ny fotoanany zany, de aoka tsy samy hitabataba daholo ny rehetra, fa raha misy mahazo teny tsy fantatra de aoka hangina iainy tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta hitantsika eto, dia gaga reo fa ahoana ary taizany ianarany an'izany galilianina an'ireo ny Fanahy Masina no nampiteny azy tamin'ny teny pirenena fantatra zay ny haino, fa tsy teny pirenena mitabataba fotsiny akory. Fa ireny teny tsy fantatra ireny de tsy hoe Paoly apôstôly de hitantsika tsara efa nambarako teo, tsy hoe mariky ny batisan'ny Fanahy Masina atao taminao akory ny teny amin'ny teny tsy fantatra, ka raha ohatra ianao ka tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra na dia feno ny Fanahy Masina azy de olona tsy vita ny batisan'ny Fanahy Masina ka manjary kristianina deuxième catégorie, tsy marina izany. Aza matahotra ny amin'izany ianao, fa Zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Raha nomen'Andriamanitra zany ianao misaoran'Andriamanitra. Fa saingy izao kosa raha ao amin'ny fiangonana hoy Paoly mba hisin'ny filaminana, raha tsy misy mpandika teny tsy fantatra ozy de aleo aza tsy miteny. Teto dia ny Fanahy Masina mihitsy no nitory ny tenin'Andriamanitra haninona hampiaiky ny vahoaka fa tanteraka ny teny fikasana ny men'ny tompo. Ho hitantsika manaraka moa zany. Fa eto ny fahamarena anankiray zay hitantsika lehibe indrindra de hoe notoriana tamin'ny teny samihafa ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ka nahatalanjona ny olona izany. Talanjona ny olona no notoriana tamin'ny teny fantany ny filazantsara ny asa lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny Jesosy Kristy tompo, satria reo rehetra reo de miaiky mihitsy fa zany teny notoriany ny Fanahy Masina nampitenena ny Fanahy Masina ny mpianatra zany de ny asa lehibe nataon'Andriamanitra zany no hitaneo, tena asa lehibe nataon'Andriamanitra anie zany. Ho hitantsika ny santionany am'izany rehefa nitsangana Petera de nanambara tamin'izy rehetra, mazava loatra fa mety ho teny Hebreo no nitenenany tamin'izany fotoana zany. Rahalahy izy, ianareo lehilahy Israely, miaino zao teny zao, io asa lehibe nataon'Andriamanitra io azotsika antoka fa Jesosy no nambarany tamin'io. Fa niteneny tiany aseho mihitsy hoe asan'ny Fanahy Masina io, ka dia na de tsy nianarany aza ny teny dia nampiteneny ny Fanahy Masina izy. Riavana nanomboka hatreo zany de fa hita sahady fa hiely any amin'ny firenena rehetra ny filazantsara, ho tanteraka ny tenin' Jesosy hoe mandehana any am'izao tontolo zao ianareo mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ankehitriny zao amin'ny teny malagasy no hitoriana ny filazantsara. Ary zany ny fifaliana ho antsika, na de tsy nahita ny andro Pentekosta azy sika, toriana ny filazantsara eto amintsika, ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra ho famonjena, ary ianao de isan'izay tian'Andriamanitra ho vonjena. Fa ny zavatra mampalahelo de zao, ny sasany ny omekana na hoe leon'ny divay mamy ireo. Fahadalan'ny fitoriana ny filazantsara tokoa manko ny fahitan'ny olona sasany ty fitoriana ny filazantsara ity. Leon'ny divay mamy ireo, ola itsinino, ny sasany talanjona fa ny sasany ny omekana neso, leon'ny divay mamy ireo. Riavana, fahadalana tokoa ny fitoriana ny filazantsara indraindray, iomezan'ny olona sasany fitoriana ny filazantsara indraindray. Fa ianao aza mba ho isan'izay miome, aoka ho isan'izay mino anao mba ho vonjena, satria ny asa lehibe nataon'Andriamanitra de efa toriana amin'ny teny malagasy. Tsy mila mankany Jerosalema amin'ny andro Pentekosta intsony isika vao ahafantatra ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, fa tonga mamangy atsika amin'ny toerana misy atsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, noho ny famindrapon'Andriamanitra ny fanambarana aminao ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Aza mba ho isan'izay tsy mino hoe fa minoa mba ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Hivavaka isika. Misaotra anao zay raha io
noho ny fahamarinany teninao, tanteraka ny tenina ampantenainao mpamonjy io. Ampio zay mba hino ary iandry amin'ny vavaka zany teny fikasany zany. Fa ho tanterahanao ane zany miandro zay raha io ny anasitrananao ny taninay ary misaotranao zahay fa mino zahay efa manatanteraka izany fanasitranana ny tany zany ianao, mamaly ny vavaka efa nakariny mpanompo maro teo aminao nandritra ny taona maro. Ary misaotranao zay fa tsy mila makany Jerosalema intsony zay andreny zava-mahagaga nataonao, fa efa nentinao aty aminay ny filazantsara. Aza velona haneso zahay na anaraby ny mpitory fa ataovy manaiky kosa, fa efa tonga aty aminay ny famindrampon'Andriamanitra ho famonjena any Madagasikara. Voninahitra ny eo anao raha io amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Nainai